dia hidra amin'ny tapany faharoa amin'ilay scène antsika tao anatin'ilay Nofy mbola tamin'ny 8 octobre 2022 ihany. Alléluia, fa mbola ametraka an'izao vidéo zao ampelantanan'ny tompontsika fanahy masina arovany amin'ny rany. Andriamanitra rainay amin'ny avo indrindra mbola mangataka anao a Jesosy, mitondra ny afatra hoeto, mitondra ny Nofy izay nampitanao, nambaranao Jesosy malalo, izay apitako eto Tompo, dia mangataka ny ranao masina andrakotra an'izao vidéo zao. Ka izay rehetra tsy avy aminao dia efa foana, izay rehetra tsy nambolenao dia efa foana Jesosy. Mangataka ny herinao, mangataka ny fanahinao masina hidineto, ary ny afatra rehetra izay lazainao eto hikasika ny mpiaino tsirairay avy, hikasika ny fo ny mpiaino tsirairay avy, hiomana amin'ny fiverenanao Tata malalo. Misaotra Jesosy. Alléluia, amen. Amen. Dia rehefa tapitra le scène voalohany le nolazaiko antsika teo ny faharoa nambaran'ny Tompo dia mbola tao amin'ilay fianakaviana ihany, tao amin'ilay fianakaviana nitondran'ny Tompo anahy. Fantatro le fianakaviana nitondran'ny Tompo anahy. Alléluia. Dia alohan'ny hitondrako azy dia mbola vakiako ny Josoa toko voalohany 9:9 amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity bokin'ny lalàna ity, fa saintsaino andro aman'alina hitandremanao hanao araka izay rehetra voasoratra eo, ary amin'izany dia halavorary ny lalanao ianao sady hambinina. Halleluja, amen. Dia hoy ilay zanan'ilay vehivavy, ilay tokantrano nitondran'ny Tompo anahy zany, ohatrohatro izao zany ny zavatra hoe nitranga tao izao no ataon'ilay zanany zany, mananjanaka izy, dia izao no ataon'ilay zanany vavy hoe ay izy felana handeha koa, ay izy felana handeha koa. Rehefa avy zany, rehefa vita ilay saina tao amin'ny voalohany zany dia ilay salan'ny anjely le fahazoko an'ilay vehivavy niteny teo hoe, dia hoe andao fa handeha tsika, dia zany mbola niteny hoe hiomana. Dia rehefa avy eo amin'izay zany ilay zanakan'ilay olona izay nitondran'ny Tompo anahy zany niteny hoe ay ve izy felana koa izy handeha, izay izy tsy mahalala, dia tio izy raiso avy ety amiko. Dia salan'ny boky ilay izy, boky ny meny anahy, fa ohatrany hoe en dictionnaire ilay boky, salan'ny hoe fahazoko anazy salan'ny hoe misy en français ilay izy, tsy haiko na baiboly andika amin'ny français ilay izy, ohatr'izay zany fahazoko an'ilay boky ny meny anahy, salan'ny hoe fanomezana anahy. Dia falibe sady nitomany, amen, falibe sady nitomany ao anatin'ny Nofy. Dia nanontany an'ny Tompo satria tsy azoko dia loatra zany ilay dikany tian'ny Tompo ambara amin'ilay izy, fa rehefa ohatran'ireny zany fanahy masina manazava foana, manazava fanahy masina tsy kelikely eny ampandehanana eny, ohatra zany fataon'ny fanahy masina amiko misy tsy azoko anao ilay izy dia manontany an'ny Tompo dia azavainy tsy kelikely eny ilay izy. Dia ilay boky tsinona fa ilay baiboly, asain'ny Tompo zany tsika ilay hoe miambina ny fiavian'ny Tompo, miambina ny fiavian'i Jesosy, dia tsy hiala eo anoloantsika ity tenin'Andriamanitra ity baiboly ity, tsy hiala amin'ity zany tsika, izay nitakian'ny Tompo amintsika, itsika izay miomana dia ny manao pratika ny tenin'Andriamanitra. Tsy hoe nitsasany ihany ny akatoavintsika dia ny atsasany tsy akatoavina, fa ny rehetrarehetra zany takian'ny Tompo, mbola hoe takiany amiko zany hoe tena hoe tsy hiala amin'io tenin'Andriamanitra io, ankatohany io tenin'Andriamanitra io, amen. Satria zava-poana ny fiandrasako an'i Jesosy. Raha ohatra ka hoe mandeha makany am-piangonana aho manao alleluia amen na hoe mivavaka fotsiny aho nefa tsisy fatahoran'Andriamanitra, tsy miambina za amin'izay fotoana izay, tsy niomana aho amin'izay fotoana izay, fa ny olona, ny kristianina miomana
ny kristiana miomana dia tsy mandinika mandrakariva ny tenin'Andriamanitra, tsy miala amin'ny fanatrehany, ary indrindrandrindra ny makatoa azy, tsy hoe ny mizara eto, tsy ny hoe ny mitory eto, tsy izay le hoe miambina. Ilayntsika manao ny asan'ny tompo tsika, fa voalohany indrindra aloha dia ny fankatoavanao araka ny tenin'Andriamanitra izay nambaran'i Jesosy eto. Tenin'i Jesosy tenin'Andriamanitra nambarany an'i Jesosy eto hoe aoka izy tsy hiala, aoka ho izy tsy hiala amin'ny vavanao ty boky ny lalàna ty, izany hoe ny molotritsika tsy hiala amin'io tenin'Andriamanitra io, fa saintsaino andro ny manalina, ny molotra, ny fisainana, ny hitandremanao hanao araka izay rehetra voalaza ao, ary amin'izany dia alavorana, zay vao lavoraritsika, zay tsika vao afaka hoe hiakatra. Mora miteny hoe miandry Jesosy fa hoavy Jesosy fa move tafakatra marina Jesosy ianao, aleloia, move ahita ny tompo marina Jesosy ianao, amen. Maro ny zavatra takitsika ao anatin'izay fiambenana zay, ao anatin'ny fiomanana zay. Tsy mora ny dira lanitra satria zay tsy manam-pahamasinana ao izy tsy hiditra ny lanitra, fahamasinana taky ny tompo amintsika, amen. Io fahamasinana io hatramin'ny kely ka hatramin'ny lehibe, izay ny taky ny Jesosy iomanantsika ary ny fandehanana araka ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa nahazo an'io boky io baiboly io nitomany, satria io ny taky ny tompo amintsika. Tsy hiala eo am-bavantsika ny tenin'Andriamanitra, tsy hiala eo amin'ny fisainantsika ny tenin'Andriamanitra, tsy hiala eo amin'ny lohantsika, ho saintsaintsika. Raha mbola hafa ny saintsaintsika ao dia adinoantsika ny fampakarana. Raha mbola misaina vola, mbola misaina harena, mbola misaina vady, misaina zanaka, adinoy ny fiavian'i Jesosy. Amin'ny lelantsika, mbola lela mandainga, mbola lela mamitaka, mbola lela mifosafosa, adinoy le fiavian'i Jesosy. No, tsy afaka hitan'i Jesosy tsika. Raha eo amin'ny ina koa teneny manaraka eto, raha tsy mitandrina ny tenin'Andriamanitra, adinoantsika io fiavian'i Jesosy, tsy ho tafakatra tsika. Fitandremana, ao anatin'ny fitandremana zay, fisaintsainana andro manala ny tenin'Andriamanitra sy ny fandehanana araka ny tenin'Andriamanitra. Ary tsy hiala eto molotra tsika io tenin'Andriamanitra io. Tsy zavatra hafa molotra tsika ao afa-tsy Jesosy, tsy zavatra hafa molotra tsika ao afa-tsy ny tenin'Andriamanitra, fankalazan'Andriamanitra, fiderana, haleloia, mitaky atsika an'izay Jesosy, haleloia, amen. Ka aoka atsika hiomana zasy ianao, hiomana fa andalana Jesosy, andalana, tsy hoe hoavy, tsy hoe mbola hoavy fa efa andalana. Matio 4:20, andininy 5:30, izao rehetra izao levina, fa ny teniko izy ny tenin'Andriamanitra tsy mba ho levina. Ka aoka io tenin'Andriamanitra izay tsy levina io hitoetra ao anatintsika, hitoetra ao amin'ny fisainantsika, hitoetra eo amin'ny lohantsika, mialehantsika. Ka izay rehetra ataontsika dia ataontsika araka n'io tenin'Andriamanitra io, amen. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ho azy hatramin'ny taona indrindra ho mandrakizay, dia hitra amin'ny tapany fahatelo tsika amin'ilay saina, amin'ilay Nofy.